Salamo. Salama ve izay efa mijery ny live amin'izao fotoana izao. Kokoa daholo nareo. Afaka miteny ve nareo, afaka manoratra amin'ny commentaire ve nareo izay efa eo hoe maheno tsara ve? Alohan'ny resahako. Bonsoir daholo aloha antsika rehetrarehetra izay mijery. Salama daholo. Dia afaka manoratra commentaire ve ianareo ireo efa tonga ireo hoe tena maheno tsara ve? Coucou Larissa Andonofy. Coucou Odilon. Coucou nareo. Afaka misy manoratra ve maheno tsara? Rehefa misy hoe maheno tsara dia atomboko ilay resaka. Inoko angamba fa efa hitanareo zavatra nosoratako io hoe inona ny zavatra ho resahantsika izao harivariva izao. Somary anao comme kely. Coucou Ivan, Erika, Zafisoa Hollande. Coucou Valérie. Nareo manoratra ve maheno tsara daholo? Maheno tsara ozy izy Elisa. Merci beaucoup Elisa. Merci Odilon. Maheno tsara, merci Tomoina. Coucou Finaritra. Coucou Voahary. Coucou Oupi. Merci Oupi. Maheno tsara ozy izy nareo rehetrarehetra. Erika, Fensoa, Andria Marsan, Zafisoa. Ok, coucou Tampy. Maheno tsara ozy izy nareo. Ok arany. Maro be nareo atao anatin'ny merci beaucoup Raël. Coucou, rehefa avy tohiziko ny kompa-tanàna rehetrarehetra. Mankasitraka anareo aloha izany manam-potoana ienoana amin'izao fotoana izao satria manam-baovao kely indray ny tenako. Miezaka mikaroka zava-baovao ho anareo foana moa izany rehefa manao page ohatran'izao. Coucou Cédric. Coucou Ilonso. Araka ny hoe fanambarako io dia misy zavatra homaninay tsy ny tenako irery izany fa iarahana amin'ny namana. Mahafantatra ny Wendy Darlene daholo angamba ianareo hoe afaka micommente an'izay hoe iza mahafantatra ny Wendy Darlene. Wendy Darlene influenceuse atao anaty Facebook ato ihany koa izy dia lasa namana moa izay dia mikiresadresaka hoe andaontsika mba hizara zavatra miavaka kely indray ho an'ny abone antsika. Izany hoe ho an'ny aboneako, ny abone an'ny Wendy Darlene ary iarahanay amin'ireo mpiara-miasa mavitrika sy mpanohana anay izay isaorana sahady eto ny Idea Broadcast. Izay rehetrarehetra ireo izany miara-iasa ao anatin'ity projet kely anankiray ity. Maro be aminareo natonga anay nanapa-kevitra anao an'ity concept vaovao izay hoazavaiko anareo ity izany mahatonga anay nanao an'izy ity. Maro be ny abone liana amin'ny resaka fitiavana. Tsy haiko hoe nareo reto micommente sy mijery reto hoe voakasika izay fa en tout cas aloha raha ny MP voaraiko dia betsaka mihitsy ny olona liana amin'ny resaka fitiavana hoe manodididina an'izay sujet izay. Be da be nareo no manontany hoe ohatra ny ahoana ny atao mba hitazomana relation hiaharitra tsara, ohatra ny ahoana ny igerena rupture izany. Misy olona tiako fa tsy hitako hoe ohatra ny ahoana anaovana anazy, teneniko ve sa tsy teneniko. Hitanareo ilay resaka fitiavana hitako hoe mahaliana betsaka anareo ilay izy dia noho izay anton'izay dia nanapa-kevitra izahay sy Wendy Darlene ary izareo ekipan'ny Idea Broadcast hoe andao anaovantsika fandaharana ilay izy. Dia iarahanay mihitsy izany hoe atao mipageko no andeha izay direct live ohatr'izao mihitsy ilay izy sady nareo koa izany mipartisipe amin'izay fotoana izay. Atao mipageko ato ilay izy ny andeha dia andeha any amin'ny page ny Wendy Darlene dia sady mandeha any amin'ny page ny Idea Broadcast. Efa nisoratako eo amin'ny description daholo izany. Sady mandeha amin'ny page ny Wendy, mandeha amin'ny page mandeha amin'ny page ny Idea Broadcast izany io live io. Anao lancement izay dia izay nanaovako comme kely aminareo amin'ny sabotsy ho avy izao samedi 3 septembre ho avy izao amin'ny 17h satria amin'izay angamba ninoko fa connecta daholo angambitsika amin'izay dia andefa publication rapitso andefa an'ilay affiche izany hoe an'ilay affiche misy anay sy Wendy izany dia ho hitanareo hoe inona ny thème ho resahantsika voalohany amin'ny sabotsy dia rehefa tonga ny amin'ny sabotsy dia hiresadresaka isika ho azonareo miandalana eo ilay izy fa tonga dia mampafantatra izany azao. Dia mbola ho resahako anareo eto ihany koa hoe inona ilay thème voalohany ho abordentsika fa tiako tsindriana manokana aloha momba n'io émission io mihitsiny. Izany hoe émission mandeha live ilay izy
dia iresana momba ny fitiavana zany hoe nareo zany satria eo zao nareo afaka miinteragir hoe miresaka sy manoratra commentaire dia rehefa tonga izay fotoana izay dia izay soindia miresaka en direct aminareo rehefa misy manafantaniana momba ny fitiavana momba n'izay thème ho resantsika amin'io fotoana io zany hoe ny émission voalohany indrindra zany dia amin'ny samedi amin'ny sabotsy amin'ny 10 azadiny zany zay fa tonga dia soratany amin'ny agendanareo any dia takeo ny namana ampafantary hoe misy an'izay dia alonga mba tonga dia ho teneniko hoe inona le sujet resahana amin'io sujet voalohany ataoko hoe izay nga manetomboanay anazy fa tsy hoe izay foana no resahana eo koriny hoe masahy ve nareo betsaka mantsy ny voakasikin'izany mety misy efa manana olo-tiana mety misy efa manambady manana sipa efa fiancé dia mety tsy ho voakasikin'izay fa ho an'ireo izay hoe célibataire na hoe tamy mbola célibataire dia masahy sa tsy masahy mitory fitiavana amin'ilay olona mahafinaritra anareo ianareo zay le sujet ho resantsika amin'ny sabotsy tonga dia teneniko zany le izy eto fa amoaka afisha rapitso dia asaiko ianareo hikomanty misy fanontaniana petraka eo dia samy komanty eo daholo sa tsy sa zay le izy sa mitory fitiavana ve sa tsy sa na lahy na vavy afaka mamaly daholo dia eo izay soandry rehefa amin'ny sabotsy no iresaka en direct aminareo hoe inona ny lafy tsara n'le hoe mahasamiteny sy ny lafy ratsiny inona ny hevitra ho andy inona ny hevitrako dia ny ekipa ny idea broadcast miaraka aminay manatotosana io live io tsara kokoa le izy le atao live satria amin'izay tsika miresaka sady mamaky anareo zay no ny teny dia ozy izy odilon ifantatra tsara iny princesse kely iny ie princesse kely mihitsiny izy dia ohatran'izay no ohatr'izay le concept zany tsy ataonay fandarina hoe fanahodina mialoha zany le izy fa tonga dia atao live ohatran'izao dia tonga dia miaraka eto ny abonné any OND mahita ny abonnéako mahita ny abonné any idea broadcast ihany koa mahita amin'izay fotoana izay dia samy participe daholo tsika rehetrarehetra dia raha misy manam-panontaniana nareo dia asaina foana ny tany fa le izy zavatra tsy compliqué be fa juste hoe mba ahafahantsika hievitena an'le hoe any anaty MP foana tsika miresaka dia afaka miresaka eto koa nge-tsika ozy izy Marcelin official hoe je t'aime chéri ankaty azoko mihitsy dia zay manomboka amin'ny samedi avery foana ihany amin'ny sabotsy zao amin'ny 10 ora hariva eto amintsika eto Madagasikara no alefa izy io dia resaka fitiavana nakadiniko Dr Love zay moa zany le izy tsy hoe zay manam-pahaizana indrindra amin'ny resaka fitiavana akory fa mahafinaritra anay miresadresaka ny olo hevitra anankiray io mahafinaritra anay miresaka fitiavana dia zay mahatonga anay nanapa-kevitra anao an'izay thème voalohany izay resaka teneniko izay thème voalohany fotsiny ihany raha miteny vahiny moa zany le izy dia hoe crush ozy izy ny fitenitsika izay cap ou pas cap est-ce que t'es cap hoe andeha hitory fitiavana ou t'es pas cap dia zay le izy dia zay le anahitana anareo hikomanty eo amin'ilay publication izay alefako rapitso zay le izy dia ifampizarantsika rehetrarehetra ianareo mpijery koa nge afaka miteny afaka manoratra nareo hoe raha izaho manokana aloha dia izao fahitako anazy mety misy miteny hoe ny vehivavy zany tsy tokony hitory fitiavana mety misy iteny koa zany efa zo amin'ny vehivavy ny anao an'izany dia eo tsika miady hevitra miaraka eo zay le ho ataontsika dia zay le rahantsika amin'ny OND sy ny idea broadcast amin'ny sabotsy ho avy izao dia rehefa tonga ny amin'ny sabotsy dia tenenay anareo indray hoe roviana amin'ny manaraka coucou Elaozy tsy mety haiko mamaky an'ity anaralahy ty ry Coutoule Noble ça se lit comme ça coucou fanantenana raha aloha raha maky an'ilay coucou mbola tsy hitako atsy coucou Sande Malala Emilienne misy dia mavitrika misy mikomanty isaorako anareo reny coucou Miora dia ohatran'izao mihitsy aho fandeha misy tsy haiko mihitsy mamaky an'ilay anarana dia ohatran'izao mihitsy aho fandeha an'ilay live izao hoe entanina ireo hikomanty sy hiady hevitra miaraka aminay fa tsy hoe akory hoe professionnel amin'ny fitiavana izay so indika izay hevitra ny tsy maintsy ekena fa izay mahadeba anazy nareo koa mipartisipe izay koa maneho ny hevitra anay satria tsika nge misy lesona sytomina foana ao anatin'izany rehetra izany tsy voatery ho d'accord amin'ny hevitra nareo tsy voatery ho d'accord amin'ny hevitra reo ihany koa izahay fa eo tsika miresaka dia mety hisisitona lesona rehefa avy eo hoe izao tokoa ngamba ny tokony ataoko za tokoa hoe fa ela be mihitsy any namana tamin'ilay crushko iny dia laha amin'ny fotoana teo fotsiny tsy nety fantako hoe aika izy tika mety possible ihany ny rahanay azonareo ve le izy ohatrohatran'izay dia mba resaka mahafinaritra koa le izy merci Marcelin official intéressant j'ai hâte ozy izy merci
Comment ça se lit ça? Pride ça Prit Boudou. Merci beaucoup. Dia zay le vaovao kely. Ozy izy fanantenana hoe en direct ave zany émission zany. Oui, en direct le izy. En direct atao amin'ny page dia amin'ny page noandia. Efa nitageko daholo le page ahitana anazy. Sady mandeha en direct tany amin'ny oandia, ny en direct atao amin'ny anany, ny en direct tany amin'ny idea broadcast. Dia amin'izay betsaka zany ny abonné anay tsirairay avy ireo zany samy mba mahita daholo e. Dia miaraka miresaka eo daholo tsika rehetrarehetra. Dia amin'ny 5 aza tarinareo amin'izay fotoan'izay sabotsy amin'ny 5. Dia rehefa tonga ny sabotsy dia teneninay anareo indray hoe roviana fotoanantsika manaraka hoe inona indray ny sujet antsika manaraka. Le izy tsy maintsy taterina aminareo foana e. Tsy maintsy andefa fiche foana izay hoe ity indray ny sujet antsika manaraka. Ahafahantsika mba mitafatafa le izy dia mifampizara. Satria tena tsoroko aminareo fa betsaka izao message azoko izao. Fa le izy tsy hoe andeha hamoaka ny secret anareo anaty message akory no atao mazava ho azy, tsy izay le izy. Fa hafa koa le hoe mba tsika samy miresaka eto dia manentana anareo ihany koa. Mety misy namanareo any mba liana amin'izany resaka izany dia tenena izy e. Ampafantaro anazy. Coucou mialy sarindry, coucou tadidindry ve ça? Je sais pas tsy hitako tsara photo de profil indry, sûrement tadidiko fa ohatrany tsy hitako tsara izy eto. Tinaramananjatovy, bonsoir, toy izy fa milay be le thème, mankasitraka be da be. Misy mekaripaka indray amin'ny sabotsy izy fanantena ataovy misy meka fa iresadresaka tsika amin'ny fotoana io. Dia tena entana misy nareo amin'izay fotoan'izay hoe hipartisipe araka aminay a. Fa tsy izay sy hoendirery ny aneo hevitra eo akoriny. Dia isaorana foana ny idea broadcast izay manohana hatrany ao anatin'ny fanatanterahana izay karazana projet kely nay hatramin'izay dia eo foana ry zareo. Dia merci beaucoup, bisous be anjareo ihany koa. Coucou i Jordan Belfort. MP, ny MP misy fotoana sy ora manokana maliko ny MP teneniko foana ihany izay fa misy milaza masina hoe miavinavina tsy mamaly fa misy ora maliko an'le izy. Mialy sarindry tany amin'ny Saint-Pierre ny resaka fitiavana ihany koa. Resaka fitiavana ve tsika tany amin'ny Saint-Pierre? Ah oui, c'est vrai, azafady. Tsy hitako tsara le ve mialy oui. Dia manantena hoe isa mialy eo zany iandray anjara tsara ao anatin'izay live izay. Mialy tena tonga. Nisy fotoana nanao fionana tamin'ny abonné resaka fitiavana dia mialy tamin'izay. Tadidiko tsara mihitsy. Dia inona ny zavatra mety hoe mbola adiniko? Tsy misy adiniko intsony manentana anareo foana naraka amin'ny pety tsy tapaka fa misy fotoana mety hoe sahirakirana kely dia tsy tafandefa zavatra ato fa misy zava-baovao manana foana. Manana concept vaovao eritreretiko izay koa zao erahako miasa amina ankizy hafa fa io hitanareo tsikelikely eo le izy miketrika zavatra foana izay mba malifaliana sy ianimena ny ato anaty page ato ary indrindra ny anisan'ny tanjoko hoe manome karazana torohevitra ataoko hoe fa amin'ny fiainana andavanandro torohevitra tsotra fa mety manampy antsika amin'ny fiainana dia za ihany koa teneniko ety ihany le izy alony fa sao dia misy mbola tsy malala za tia mihaino olona tiako ny anahy zany hoe manamaivana ny olona hitanareo rehefa samy any an-trano dia indraindray tsy hitanareo hoe iza ny olona resahana misy problème mety hoe problème mpitiavana na problème amin'ny fiainana andavanandro na mety hoe tsy mahatoky tena tsy fantako dia tsy hita hoe iza nitodia ny resaka amin'ny namana ve resaka amin'ny ray aman-dreny nefa mety hoe tsy mavantana anareo le izy dia azo atao soma tsara miresaka amin'izany amiko fa atao anaty MP zany any anaty message privé be da be nareo manao an'izany dia za manome torohevitra kely fankahirezana ho an'ny olona zany zavatra ataoko rehefa misy fotoana averika any misy fotoana misy natokako hanaovana an'izay. Betsaka misy ny olona efa niresahako fampiresaka sy mitafatafa amiko fa averiko foana ihany rehefa tena misy zavatra resahana fa tsy hoe manao resaka vaovao ina malaza tsy izany ve no resahantsika ato fa tena hoe misy zavatra concret tianareo resahana zany dia afaka mifanoro hevitra eo tsika e. Ataovy amin'ny télé koa fa tena maleno izy fanantenana mbola tsy anaty projet aloha izay fa tsy fantatra hita eo foana. Coucou any Ravelonarivo, coucou Andrianina Ioby. Dia manantena anareo zany ampafantatra ny namana be da be mihitsy ihany koa ny ao anatin'ny MP koa miteny hoe misy namako izay manana problème ohatr'izao dia zao le namana zany tsy sa manontany ety amiko dia izy indray no manontany amin'ny plasin'le namana na koa izy te hanome torohevitra an'le namana dia tsy hitan'izay tenena dia aty aminahy izy manontany. Afaka tonga dia le namanareo ihany koa ngeny miteny reny namanareo le mba liana reny tonga dia teneny ihany koa hoe misaboana amin'ny
izy dia ato misy karazana torohevitra mamaly afatra miafina foana amin'ny fotoana mampety anazy. Dia izay ilay izy concept vaovao be Dr Love, natao hoe Dr Love moa ilay izy satria hoe resaka fitiavana ifanomezantsika torohevitra. Le Dr Love en question tsy hoe zako ny dokotera mpitiavana na hoe Wendy na Ridea fa isika samysika no misintona conclusion avy eo hoe zao azontsika atao manoloana an'izao kahana tsy haiko manoloana na resaka hoe rehefa misy olona tiantsika nefa tsy samy teny dia inona izany ny conclusion sy toa, inona izany tsara atao, inona izany ny hevitrareo, inona izany ny hevitray. Fa io ny hevitra samy manana ny anazy koa fa tsy voatery hoe hitovy foana kokoa Steve. Dia zay raha mbola misy hoe manana fanontaniana ireo ndrasoloha izany mba hoe jerijery kely commentaire ato fa sao dia misy tsy hitako. Afaka tagenareo ato anaty live ato koa ny namana. Dia afaka partagena koa somatsara moa izy mazava ho azy. Entanina mihitsy ary nareo anao an'izay fa raha tsy izay mantsy tsisy mahafantatra ilay zavatra. Izay manomana zava-baovao dia tsisy mahalala ilay izy raha vao tsy partagenareo maximum. Fa tsy hitako daholo izy teo. Ary izy aminareo manoratra ireo na nareo mijery ireo nefa andresaka tamiko tao amin'ny MP. Jereko anazy. Be da be mihitsy ny olona efa andresadresaka tamiko dia misy fotoana raha mifaneneny an-dalana hoe tadidinao ve izany resaka an'izao. Mety tsy tadidiko be aloha ny hoe ina ilay sujet resahantsika tanaty MP fa misy olona tena hoe mifanena dia hoe ianao ny resaka an'izao taminahy tany anaty MP dia mahafinaritra ilay izy. Satria zako nge ataontsika hoe fankafantatra tsika via pejy. Dia mety sasako kokoa nareo mitantara mety hoe problème am-piainanareo za ve moa hamoaka an'izany aiza eo fa mety manamaivana koa nge amin'ny fiainana nge tsika mba mila s'exprimer, mba mila miteny, mba mila misy olona mba mihaino koa indraindray. Dia izany zavatra izany anisan'ny antom-pisiany ny page. Andraikako hoe efa 20% ke ty téléphone-ako ty fa tsy hitako. Fanantenana maman'i Ismaël Mbazatara amin'ity émission ty. Mitaky namana nareo ie. Zay amin'ny sabotsy izany fotoanantsika. Zay soandina eo amin'izay dia ny ekipany Idea Broadcast dia mankasitraka sady ho anareo. Nareo indrindrindrindra ny teny isaorany. Nareo tsy inona ny tena mamelombelona ny page, mamelombelona ny zavatra rehetrarehetra ifampizarana eto. Atao inona moa ny page sy ny fizarana ohatran'izao raha tsy ifanaovantsika, ifanomezantsika torohevitra sy ifampitaizana angamba ny ilazako anazy. Gaga be hoe inona izany misy alika mitabataba. Ozy izy Andria Lalaina Arindroso hoe za efa andresaka. Ie efa andresaka tsika dia tsy fantako hoe za rehefa anaty MP matetika manao message vocal satria tena indraindray lava dia lava. Za zany tena mamaly zavatra lava mihitsy rehefa tena hitako hoe tena misy zavatra ohatrany hoe mila encouragement lavalava ilay olona ohatra. Dia inona moa ny antony anaovako an'izany fa zay passion-ako ilay izy, tiako ilay mizara, tiako ilay maka hery dia izay nanaovana anazy moa izany. Samy manana ny zavatra mampassionné antsika dia izay manokana ny anahako. Aiza indray ary atao. Dia rehefa manaraka an'ilay izy nareo amin'ny sabotsy dia ny tanina moa izany nareo handray anjara ao anatin'ilay izy mazava ho azy. Dia rehefa hiposta an'ilay afisy rapitso, ilay afisy misy hoe iza ny masaha, iza ny tsy masaha dia mamaly fotsiny nareo hoe masaha sa tsy masaha sady manazava hoe fa maninona ny mety hosahanareo ny toro-fitiavana, fa maninona ny tsy hosahanareo satria reny commentaire nareo reny ihany koa afaka resahana ao anatin'ilay live amin'ny sabotsy. Dia amin'ny sabotsy tsika fantatrareo hoe roviana indray ny fotoana manaraka. Dia ny afisy avoaka foana izay foana ilay hoe manaraka amin'ny pejinareo dia hitanareo ny vaovao. Any anatin'ny story an'ity page ity efa namoaka an'ilay afisy fa rapitso izy tena avokako ina moa izy ity avokako atao anaty page alefaso amin'ny télé ozy izy Arsène. Mbola tsy nieritreretina aloha izay fa atao afaka koa nge izy rehefa atao live atao anaty page satria nareo amin'izay lasa afaka miresaka, lasa afaka mamaly ohatran'izao. Eo zao hoe Arsène miresaka amiko dia afaka micommente ahako.
ohatran'izay le izy afaka kokoa izy hoe ataontsika live zay mihitsy na raha nanaovanay anazy direct fa tsy nataonay hoe émission efa nitournena meloa mba hisiny le fifanakaloza-kevitra atsika zany fa tsy hoe zay fotsiny no miteny de hoe any amin'ny commentaire nareo vao manan-kevitra fa miteny nareo de zay koa mba mamaly instantané kokoa zany de miaina kokoa le izy amin'izay fotoan'izay de mankasitraka ny Wendy mankasitraka ny zareo ekipan'Idea Broadcast de indrindra ianareo cœur be da be nareo mihitsy ny tena mahafaly anahy de ankasitrahako nisy fotoana somary sorena kely tato anaty page tato satria misy olona tsy mahalala fomba de miteny zavatra tsy mendrika tsy amin'ny tenako ihany fa amina abone hafa ohatrany hoe misy hevitra resako de misy tsy d'accord am'le izy de mifanakihana eo de tsy hitako hoe inona ny dikan'izany de nitiako tenenina foana hoe aza mandany fotoana amin'ny zavatra ohatran'izany efa nisy fotoana moa zany sorena be de niteneniko le izy de misy olona foana miteny hoe avelao amin'ny fotsiny aza rarahina fotsiny bloqué eo fotsiny zay olona manadala bla 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 fa bon tsy maintsy misy foana moa zany de teneniko tsara ihany aloha satria mbola etany aho hoe tsy misy ihany koa ny olona tonga lafatra tsy hoe satria mizara zavatra eto mizara loha hevitra eto de hoe tonga lafatra fa mba manako zaraina sy manako tenenina fotsiny de mba miteny mba mizara nareo ihany koa afaka miteny somatsara fa aoka fotsiny tsy hanao hoe teny mahery na teny-dratsy na miinsulte an'ny hafa tsy mety zany zay fotsiny anany ohatrany hoe nisy fotoana nahasorena kely an'andray mandeha zay moa zany fa bon tsy valapatra be amin'izay ahako jery commentaire kely io de ny projet moa zany sy ny zavatra irina atao ato anatin'ity page ity de betsaka fa le fotoana mihitsy ny tsy ampy de be da be nareo io miteny teny ataovy amin'ny télé sy ny sisa zasy ny télé mihitsy amin'izao no tsy hisy fotoana amin'le izy tsony ahako zay ny tena marina efa niteneniko foana zany tanatin'ny publication sy ny liveko efa ela hoe tsy afaka manohy an'le asa amin'ny télé tsony satria ny asa amin'ny télé de teneniko anareo aloha an'izay tena liana amin'izay tena maka fotoana be zany hoe ianao zany tena mila disponibilité be anefa za manokana nanan-javatra hafa natao koa de nila naka safidy nila safidy zany hoe hanohy an'le téléphone ave de tsy ataoko tsony le zavatra ataoko manokana sa hoe ahoana tsy afaka nataoko tsony zany sady atao daholo ny enjehana daholo ny manenjika bitro anakifiry tsy vita tsony le izy de lasa nanao choix za hoe bon aloha ajanona aloha zany le télé tsy midiko zany mety tsy hanao intsony tsy fantatra zay hanorina any fa laoko tsy miteny so de mamorona hoe mety mbola ho hitanareo nefa tsy hanao télé tsony tsy fantako zany mbola hitantsika eo zay guide ny fiainana antsika fa hatreto aloha zany mbola sahirana manao zavatra hafa mihitsy ny ahako de atao anaty page any afaka mizara aloha pour l'instant fa mbola tsy mi-envisager resaka télé sy ny sisa betsaka ihany koa manoratra ny mpianako hoe ohatrany ahoana ny atao hiasa amin'ny télé sy ny sisa voalohany aloha zany disponibilité anareo zavatra ilaina be mihitsiny zay alohany de ny ambiny amin'izay afaka any amin'ny MP tsika miresaka satria ny anahy manokana zay tsy napety an'le nijanona atao amin'ny télé tsony satria ianao ve hiasa amin'ny télé de indraindray afaka indraindray tsy afaka tsy mety zany ny téléspectateur miandry ianao foana de raha vao tsy afaka diso hoe tsy afaka lava na bebe zavatra atao aty ivelany ankoatrinao de tsy mety de atao page sisany any afaka tena mizara satria eto mba hoe indraindray tsy mizara inona satria tena tsisy fotoana de tsy maninona fa rehefa mba malaladalaka de mizara zavatra ato indray ohatran'izay fandehan'le izy mankasitraka foana ny fizarany merci Christina mankasitraka anareo de nisy olona hoa sorena tamiko hoe rehefa sorena amina olona masosotra ato anaty Facebook de teniteneninao ny olona nefa izahay mankasitraka sy mankafy ny zavatra zarainareo tsy mba teneninao diso kosa zany zara manao merci sy mankasitraka foana ho andreo ny olona manao zavatra mety sy ny olona mame courage nge fa tena merci bravo foana fa ho an'izay hoe sisasisan'olona kely hoe mikikihana sy manatebateba sy manambanimbany tsy maintsy tenenina kely ihany indraindray fa tsy marina zany hoe za de tsy mba mankasitraka ny olona za tsy maintsy mankasitraka foana ka bien évidemment nga misy dikany zavatra ataonay raha tsisy manaraka sy tsisy mijery de za moa rehefa miresaka de tsy mijanona tsony fa de mifandipatra ny zavatra rehetrarehetra resahako fa
fanararotako ohatrany hoe misy zavatra tadidiko dia teneniko fa zay ny tena nanaovana an'ity live androany ity averiko any amin'ny sabotsy amin'ny 10 ora arivo 17h ny fotoanantsika ato amin'ny pejiko any amin'ny pejiny Wendy Darlene any amin'ny pejiny IDA Broadcast iresantsika momba ny fitiavana resaka momba ny crush manokana zany hoe izany sa mamboraka fitiavana amin'ny olona mahafinaritra anazy na olona tiany inona ny antony inona mety hoe manantony asahina inona ny antony mety tsy asahina inona mety ho lafy tsara andreo zavatra anankiroa aloha mangina sa aloha miteny ho hitantsika amin'izay fotoan'izay daholo nareo rehetra efa miraikitra koa ny lelako fa vizaka ianareo rehetra entanina andray anjara izay ihany koa anio ny hevitra anay amin'izay fotoan'izay ohatran'izay zany raha fitinina le izy dia arao ny page satria izao ny teneniko anareo rehefa mamoaka afisha atao anaty page ato dia io afisha io misy fotoana izay mitsy le algorithme Facebook ohatra ny ambanimbany kokoa ny visibilité dia indraindray mety tsy hitanareo le afisha dia hoe zay tsy nahita an'izany nefa tena posteko le izy dia entako zany nareo hoe tena afaka to dia miditra ao anaty le page mitsy dia hitanareo ao le izy moa rehefa mebetsaka koa ny olona ny comment dia mipoitra ho azy ihany le izy satria misy miteny anao hoe ianao publier zavatra nefa tsy hitanay dia lasa voatery miditra ao amina mihitsy aloha zany zay vao mahita indrindra rehefa afisha izy dia lasa mienahena kokoa visibilité anaovan'ny Facebook anazy dia bon tsy maintsy midikiditra kely atao anaty amin'ny page mihitsy aloha zany zay vao mahita an'le izy dia raha pitsa mamoaka an'izay efa misy an'izay afisha zay ao amin'ny story ako ato efa navoakako ato le izy fa raha pitsa amin'ny miandry ny commentaire anareo ambanin'izay afisha ho alefako izay dia amin'ny sabotsy sika tena miresaka mivantana mihitsiny dia amin'izay fotoan'izay tsy izaharery amin'izay fotoan'izay misy anareo sy ny abonné any Wendy ny abonné any IDA Broadcast dia mba maromaro sika amin'izay dia mba animé le izy eo amin'ny ataontsika hoe 30 minutes eo ny anaovana anazy sady hitako hoe ampy zany tsy lava loatra nefa tsy fohy loatra afahantsika mivalapatra tsara ao anatin'izay sujet zay dia le sujet koa ny safidiana satria misy betsaka koa nge manontany an'izany anaty INP ao hoe bon c'est vrai aloha hoe somary mbola ankizy tanora lycéenne manontanytany an'izay foana matetika hoe misy namako izay dia efa ela be izy ohatran'ny mahafinaritra anahy fa za tsy samy teny ahoana tenenina sa tsy teneny inona ny hevitrao amin'ny sabotsy ny valiny fa tsy ho teneniko eto fa vita eto ny fandarana tokony atao amin'ny sabotsy dia zay amin'ny sabotsy izay miteny anareo hoe andro inona izy amin'ny manaraka fa lancement ny ataonay sabotsy fa mety andro hafa izy ny amin'ny manaraka amin'izay fotoan'izay ihany koa antany anareo hoe inona koa ny thème tianareo dia mety izay tianareo ihany koa no ho resadresantsika eto efa lava be zany resako izany tsy misy manana fanontaniana manokana intsony ianareo na kopa-tanana na remarque na tsaikitsaika dia afaka janontsika amin'izay ty live ty fa ampy angamba izay fa voateny daholo ny essentiel rehetrarehetra dia mbola mankasitraka foana tena teneniko le izy fa sao dia misy miteny hoe tsy manao an'izay merci beaucoup anareo abonné merci beaucoup anareo manohana manaraka amin'ny page ho anareo izay tsara fanahy mizara ho an'ny hafa satria misy olona koa ato manana torohevitra mahafinaritra be ao anaty abonné ao dia reny no zaraiko avy eo entina ifampitezana zany le izy tiako foana ny anao hoe rehefa izara ihany dia mba zavatra mba mampivoatra antsika no zaraina ato fa na zavatra mba mahafinaritra mampimeme mba midetendre antsika manalan-drary saina isan'andro amin'ny fiainana io fa tsy fampizara latsa na zavatra ohatr'izany akory sanatrian'izany dia izay ato mijery commentaire anareo mieritratra hoe misy zavatra tiako mankasitraka zavy sy Hollande ie merci beaucoup merci atsika rehetrarehetra dia le momba an'le ay ararodiko faraparany raha alohan'ny tena ifanaovantsika bonne nuit amin'izay misy fotoana manao an'le fandarana resaka vehivavy le hoe Diane raconte les filles solon'le hoe no le filles mitovy ihany moa zany fa ninarana fotsiny hoe amoaka hiezaka amoaka vidéo isam-bolana dia mazava ho azy moa zany hoe hiezaka dia tamin'ny volana août teo moa zany tsy nahatafavoaka mihitsy satria be zavatra nenjehana dia amin'ity volana ity tena inoko fa afaka misy fotoana anaovana an'izay amin'izay dia efa betsabetsaka nareo nanoratra MP tao hoe izao ny sujet tianareo resahana dia za dia hitantsika hoe inona indray ny sujet momba an'iny
bon tsisy idiran'ity live ity moa zay fa za ohatra misy rivotra zany teny atsipy fotsiny iny de zay de merci beaucoup de bisous be anareo rehetrarehetra de zay entany namana afaka hoe nareo samy ao an-trano nareo entre amis le tafaraka sabotsy ariva iny miaraka miconnecte eo de miaraka mijery maneho ny hevitrareo mahafinaritra be zany hoe sady miaraka nareo zahay koa miaraka ny ekipa aty fa tsy za rery intsony no miteny eto amin'izay fotoan'izay sady miaraka moandy miaraka amin'ny abonné any Wendy tsika miaraka amin'ny abonné any Idea Broadcast tsika tafatafo eo tsika mandritra ny 30 minitra be zao iresahana fotsiny momba resaka crush ny fitiavana sy ny manodidina zay rehetrarehetra zay de zay de mamerina ny fankasitrahana anareo fankasitrahana ny Idea Broadcast sy Wendy de zay taperitsika amin'izay ny live de rapide fa averiko any rapide mamoaka an'le affiche de mety hoe tsy tazanareo le izy fa arakaraka ny le izy foa indraindray le Facebook indraindray mampime fa zay jereo atao anaty page koa fa mivoaka zay rapitso efa ao anatin'ny storyako le izy de manentana anareo hoe commenty an'izay satria arakaraka ny valiteninareo no afahanay mamaly anareo koa rehefa tonga ny amin'ny sabotsy zay le izy hoe tena tonga de alefantsika instantané naturel be le izy fa tsy atao ohatry ny hoe omanina be raha vao omanina be koa de ohatry ny hoe olona tsy le zao atsika zao ohatry hoe mitafatafa en direct fa tsy atao hoe efa misy taratasy mipetraka de hoe efa novo homana ny zavatra ho resahako non tonga de ataotsika mandeha ho azy fotsiny izy amin'izay fotoan'izay de zay de bisous be de merci anareo zay nanatrika ny live zao arivo zao 10% sisany ahako ampy zay ngamba bisous be daholo de bonne soirée bonne nuit